Amen. Alleluia. Dia raha ny tompontsika mankalaza sy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izao andro anio izao indray, izay tombonandro meny tompo antsika, meny fahavelomana, indrindra ny fahasalamana, ny fitahiana, fahasoavana meny antsika tsirairay avy. Dia misaotra ny tompontsika alohan'ny hanory antsika ny fotoana rehetra, izay fa tononona aminao sady ankehitriny ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompo. Dia anao vavaka tsika rehefa manasa anao sady haharitra hatramin'ny farany amin'ny fampahirezana sy ny sitrapon'ny Tompo avy amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ho ambarany amintsika androany. Vavaka tsika tompoko. Ilay Andriamanitra Ray ry Jesosy Kristy Tompo, mideranao izay manome voninahitra ary mankalaza anao mandrakariva. Misaotra Tompo amin'ny fitahiana, fahasoavana amenao anay, indrindra ny fahasalamana, fahavelomana ankehitriny avy aminao ny aina, dia hideranay anao izany satria ianao no manome sy maka izany Tompo. Ankehitriny ianao ilay Andriamanitra tsy miova, ianao ilay Andriamanitra masina, ilay Andriamanitra be voninahitra, tompon'ny fahefana sy ny hery rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Ianao no antsoina, ianao no ankalazaina, ianao no isaorana, satria ianao tokoa no alfa sy omega, ianao no voalohany, faindohana ary hiafaran'ny fiainanay sy izao rehetra izao. Dia ianao no antsoinay Tompo, hatreo ny fotoana, hatreo ny izao fampaharezana izao mangataka ny fainao masina hiasa aoka tsy hita afa-tsy ny voninahitra ao, esoro ny amboko rehetra izay fa hifonako aminao, ny fahalemena, tsy fantanterahana, tsy araka ny sitraponao. Esoro izany raha mbola nisy tsy tanteraka teo anatrehanao, fa ankehitriny kosa mangataka ny fainao masina miaino, aoka tsisy ambara Tompo, ary aoka tsisy feno afa-tsy ny teninao irery ihany, mitenena araka ny fombanao fa voninkaina izay Jesosy Kristy, aminaranao Jesosy Kristy avy Nazareta nanaovany zavavaka izany. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Amen. Dia faly moa izany ny tenanay miarahaba antsika mandrakariva amin'izao fandarana, atao hoe fandarana satria asain'ny Tompo manambara ny teniny sy mampahery amin'ny fotoana. Tenena ozy izy na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, fa izany no sitrapon'ny Tompo. Dia ny misy dikateny vaovao izay anisan'ny tsara ihany koa ankehitriny amin'ny Baiboly vaovao hoe tsy tenenina intsony izany hoe mitenena na mitoria na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, fa hoe na miaino ny olona na tsy miaino dia mitoria foana. Anisan'ny nampahery mihitsy izay zany raha nahazo izay teny izay atao anatin'ny fiaraha-mivavaka ao amin'ny Messenger moa izany, ka dia isaorana ny Tompo mandrakariva mampahery. Androantsika dia efa tonona sady etỳ am-piandohana fa tohizantsika ny fampahirezana momba ny fanahy masina. Efa natombokontsika izany tamin'ny vidéo teo aloha. Raha mbola tsy niaina ianao izany dia mampirisika anao hiaino ny fanahy masina, ny hoe ny amin'ny fanahy masina betsaka ny azo resahana amin'ny fanahy masina io, fa tamin'izay dia nampatarina inona moa ny atao hoe fanahy masina, avaiza ny fanahy masina, ahoana mety azahoana ny fanahy masina. Ny anankiray voalohany anisan'ny hoe nahazahoana ny fanahy masina tao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny 7:30 taona tena nandraisantsika azy. Rehefa nitoriana sy nahita ny fahagagana ny olona nilatsahan'ny fanahy masina, dia niteny Paoly nanontany ny olona inona ary nataonay ozy izy. Dia niteny Petera azafady taminy hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra. Ny azahoana ny fanahy masina aloha izany dia anankiray izay, mibebaka aloha dia atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hazo famelana ny helokareo. Efa voavela heloka izany ny olona, izay vao tonga amin'ny teny manaraka eo, ary ianareo handray ny fanahy masina, handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Anisany azahoana ny fanahy masina izany dia izay mandroso amin'ny fibebahana, fanaovana batisa ary miaikeloka. Voavela heloka fa nitenena teo ihany koa izany amin'ny Salamo 2:30 izay mahatonga an'iny hoe tononona. Matetika izy tononona fotsiny eo amin'ny fiaraha-mivavaka, fa
le olona tsy nisy fotoana mibebahana akory na tena ny fonina teo anatin'ny tompo dia tonona sady hoe sambatra ny olona izay voavelany elo izay tsy voasarona ny fahotany nefa le olona tsy mibebaka fa zany fibebahana zany tena mila fotoana ary mila fanapahan-kevitra zay no azahoantsika ny fanahy masina avy eo. Dia avy eo moa zany misy koa natao hoe fanahy masina azo amin'ny fifadikanina amin'ny mivavaka amin'ny alim-bavaka dia ny fanahy masina azo tenina ihany koa hoe aza mampalahelo ohatra ny olona ihany izy io tena mahatsapa mahafantatra ny ao am-ponao mahafantatra ny fiainanao koa izy io ka zay zany hoe aza manao mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra ny amin'ny Efesiana 4:7 zany 9:30 misy an'izany. Dia betsaka ny tenin'Andriamanitra moa ny amin'ny resaky momba fanahy masina teo ny hoe fanahy masina koa dina le fanahy masina ny ataon'ny fanahy masina mampianatra mananatra manolo-tsaina mampafantatra ny marina rehetra ary mitondra anao amin'ny fahamasinana amin'ny fahamarinana. Dia mitohy amin'izay moa zany ny fampiarezana ataontsika androany toa dia miraisiko eo amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny 9:9. Asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9 mivavy toy izao aminaran'i Jesosy hoe fa ahazo hery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia, Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Io no tena azo atao hoe fakapanahy na hoe tena andrasan'ny kristianina na lasa fakapanahy na lasa firehariana koa ary indraindray. Satria rehefa tonga aminao tokoa le fanahy masina dia tena mahazo hery ianao betsaka ny fomba fanehoan'ny fanahy masina ny hery izay apetrany aminao. Hitantsika moa zany misy olona tena mahavita hoe mahavita fagagana, misy koa sasany vangin'ny fanahy amin'ny fomba samihafa. Zany mahatonga ny hoe misy sasany hoe mpitenenan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tsindrimandry, amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny fahitana. Misy koa itenenan'ny tompo koa amin'ny tenin'Andriamanitra. Tahaka ny matoantsika zany mamaky izao teny izao amin'ny Baiboly voasoratra ohatr'izao dia ny fanahy masina ny tsindrimandrin'Andriamanitra no nametraka izao teny izao tamin'ireo mpanompony teo aloha dia nisoratany ahafahantsika mitohy mbola mahalala ny sitrapon'Andriamanitra koa mandraka ankehitriny. Mbola hovakitsika ihany moa zany ireo tenin'Andriamanitra ireo ahafantarantsika izay fa ametrahantsika ny teny androany zany ny fampahirezana dia hoe ahazo hery ianareo, mahazo hery ianao amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Zany hoe ny olona izay itoeran'ny fanahy masina rehefa avy mibebaka sy natao batisa dia manana hery. Io hery io izay le teny teo hoe le hery tsy resaka hoe fampisehoana hery, démonstration de force fotsiny hoe tena lasa manan-kery be le olona dia lasa natanjaka be. Tamin'ny andro teo aloha zany fatantsika ny tantaran'ny Samsona sy ny nary Davida sy ny hafa ary fa amin'ny Jesosy hafa ny fampisehoan'ny hery. Ny hery efa nitenen'i Jesosy zany ao amin'ny fanaseho moa zany amin'ny Efesiana izy niteny amin'ny fampianaran'i Paoly hoe tsika tsy miady amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana amin'izao fanjakana amin'izao fiainana izao amin'ny fahamaizinana dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Hery izay men'ny tompo le fanahy masina meny dia iadivantsika amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Dia rehefa mahazo hery ianao, mahazo an'io fanahy masina io zany mitoetra ao aminao io rehefa avy natao nandray an'ny tompo ianao, mibebaka sy vita batisa sy manara-dia mindro sy mandray ny tompo dia mitoetra aminao le fanahy masina. Voateny tamin'izany koa moa zany amin'ny Korintiana voalohany toko 1:9-10 efa nitenena tamin'ny teo aloha hoe ahoana ary izy moa tsy fantatrareo fa tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo ianareo. Zany rehefa tena ao amin'ny Jesosy ianao manara-dia an'i Jesosy tena mandeha amin'ny fahamasinana sy fahamarinana dia le tenanao mihitsy tenantsika izao lasa tempolon'ny fanahy masina efa ao anatintsika izy zany. Zany efa tokony efa azo hery tsika. Le hery io araka le teny teo mety misy hery izay men'ny fahefana ho anao. Ny hery voalohany dia andresena ny asan'ny maizina ny Satana zany ary io no men'i Jesosy, men'ny fahefana, men'ny hery ny zanak'Andriamanitra. Hovakitsika ao amin'ny Romanina 9:9 eo zany.
hoe androaka ny asany devoly nahazo fanamasina ianao dia iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy androaka ny asany satana, androaka ny asany devoly rehetra rehetra. Ny devoly zany no tena hoe fanangolena sy fakapanahy sy ady ataon'ny kristiana voalohany indrindra, ary ny ady ataontsika zany dia hitariantsika andehanantsika ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zay moa tenen'ny Tompo mandrakariva, ny fanjakan'i Jesosy Kristy dia ny any an-danitra any no ambarany amintsika. Dia io hery io koa efa azo lazaina sady etỳ aloha satria azo fitinina sady voavakintsika ny tenin'Andriamanitra avy eo any amin'ny Galatiana any. Tsy hery hoe tsy maintsy lasa matanjaka be ianao dia hiady aman'olona ianao dia andresy ianao na ianao tontondro ianao lasa hiady amin'ny olona manana nianatra ny arts martiaux ianao dia tsy atahotra. Fa raha sitrapon'ny Tompo ianao manana fahefana izay tsy hananan'ireo olona ireo ianao, manana hery. Misy hery izy ao aminatinareo, hitoetra ao anatinareo rehefa ao aminao ny fanamasina. Nefa ilay hery zany dia faharetana, mahari-po, fitoniam-panahy, fitonian-tsaina, fanetretena. Zany ary izy lasa ohatran'ny hoe lasa fanetretena zany no hitan'ny olona ary zany eny aminao eny. Matetika ny kristianina zay moa zany dia mahatsapa an'izany mihitsy rehefa maniry teny ianao mandefitra dia ozy ny olona hoe tena tsy manakambo ry zareo na tena tsy lehilahy fa manaiky lembenana, fa mangina ianao fa ny Tompo no miady, fanahymasina no miady ao anao tenin'Andriamanitra zany. Fa ozy hoe raha misy manao tsinitsina reny madinika manompo sy mino areny ozy izy dia fatorana amin'ny vato lehibe ozy izy ny tendany dia atsipany anaty rano, na ametrahana vainafy mamay vai ao anatin'ny tapon-dohany. Zany hoe raha zany no hitantsika hoe vainafy natao tapon-dohanao, tsy mipetraka ny sain'ilay olona, tsy mandry. Raha ianao manompo an'Andriamanitra mandeha amin'ny famasina sy famarinana no enjehana, aratsiana, ataon'ny olona tsinitsinina, tsy tafapetraka iny olona iny, mamay vai ny ao anatin'ny saina eo fa ny fanahymasina no miady aminao, Jesosy no miady ho anao. Zay zany no fampidirantsika. Dia ny tenaten'Andriamanitra ho raisintsika zany resantsika amin'izay fanahymasina izay ny fahazahoana hery dia ao amin'ny Romanina 9:9. Romanina 9:9 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 17. Lavalava izy fa ahafahantsika mahafantatra mihitsy hoe inona moa zany ny hery sy ny fahefana amen'ny Tompo anao rehefa mandray ny fanahymasina ianao. Amin'ity baiboliko ity izy dia sorata mihitsy hoe fiainana ao amin'ny fanahy. Efa nirasantsika teo aloha koa zany nanazava tamin'ny video teo aloha fa ny fanahymasina ity dia omena araka ilay teny teo hoe tempolon'ny fanahymasina rehefa nandray an'i Jesosy ianao ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Mety nandray an'izay ianao tamin'ny voalohany nandraisanao an'i Jesosy, fa raha tsy kolokoloinao izy io dia tahaka ny ohatra nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra izay hoe ohatran'ny rano ozy izy ao anaty sô anankiray dia apetraka eo ambony eo masoandro eo. Raha feno iny rano iny feno rano izy zany dia tena feno ohatran'ny hoe feo amin'ny fanahymasina ianao. Fa raha tsy tondrahanao matetika iny, raha tsy kolokoloinao iny ny masoandro koa dia manamaina an'iny. Ka zay zany indraindray efa mety efa miaina ny fanahymasina ao anatinao fa lasa tapana ozy izy araka ny fiteny hoe efa mihetsiketsika eo antsika fa tapany tsy fantatra intsony hoe feno sa tsy feno. Ka zay no mampieritreritra sy mampatahotra ka zao fampirenana zao dia hitondrantsika mandrakariva ny tenantsika mba ho feno ny fanahymasina ary mitobaka ary. Rehefa mitobaka io fanahymasina io dia fantatsika tsara foana fa ny ohatra izay nataon'ny mpianatra na ny mosoara na ny aloka nandalovan'izareo ary ny olona dia sitrana sy ny sehoan'ny voninahitr'Andriamanitra sy mitobaka ilay fanahymasina. Ka zay nangatantsika amin'ny Tompo mba hitobaka amin'ny fiainantsika, mba ho feno fanahymasina mandrakariva isika ka ahazo feno hery sy hanana ilay fahefana, tsy atahotra. Hiala ny tahotra ihany koa, tsy atahotra intsony ianao zany eo anatrehan'ny olona, tsy matahotra ianao raha olona izy io na olona iza, na ho verina ho manam-pahefana io na manana pahaizana io
na ray aman-dreny ara-panahy io tsisy hoe atahorana akory fa ianao manana fanahy masina dia tahaka izay koa izy manana fanahy masina dia miara-miasa araka ny teny teo hoe ahazo hery ianareo dia ny hery izay omenanao dia nitoriana ny filazantsara era-tany. Izany ny hery omenanao fa tsy azahoanao ny fitahiana sy ny fahasoavana be aty amin'izao tontolo izao dia hitovy amin'ny fiainan'izao tontolo izao toy ny olona hoe tena misy fanahy masina iny satria tena mitovy amin'ny ranona, manan-karena be, manana fahefana be eraky n'izao tontolo izao. Fa hitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Filazantsara dia Jesosy Kristy ihany ny filazantsara, efa nitenenina teto koa izany ilay Jesosy Kristy filazantsara, ilay mpiandry tsara, tsisy afa-tsy Jesosy ihany. Jesosy Kristy avy any Nazareta, izay no toriana aminao eto dia androany tsika miresaka momba ny fanahy masina fa tsika manana fahasahiana hitory an'izany zany. Vakiko amin'ny Jesosy manontolo izy dia raisitsika avy eo mba ahafahantsika mandray azy tsikelikely avy eo vakina amin'ny Jesosy. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina no nahafaka ay tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy ay ny lalàna satria ny nofo no nahalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo, ota sy ny amin'ny ota, ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araky ny nofo fa araky ny fanahy. Fa izay araky ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araky ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana, satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo. Fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao aminatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahin'izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia mampitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araky ny nofo. Fa raha velona araky ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no amononareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarian'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray fanandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Aba ray eo. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova eny, sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Amen. Izany teny izany ho raisintsika tsikelikely zany ahafahantsika mandroso amin'ny izany hoe resaka ara-panahy. Raha mahita an'ity teny ity izao tsika dia tsisy resaka ara-tsy fanahy foana ny resahan'ny Paoly eto izany tamin'ny Romana. Io fanahy io rehefa tena resahana verina foana zany amin'izao fotoana izao. Raha miresaka fanahy zany ianao eo amin'ny fiarahamonina na amin'ny fiaraha-mivavaka ary dia lazain'ny olona fa hoe tena intégriste. Ny zareo dia fanahy foana. Fa raha kristianina tsika tsy miresaka fanahy io dia efa mampieritreritra ihany izay. Tahaka ny efa niresahana teo aloha fa raha kristianina tsika no tsy milaza sy manambara ny fiverenan'i Jesosy Kristy sy ny fiainana mandrakizay amin'ny fiainan-danitra sy izay ny nandrahan'i Jesosy dia ny
hitondrany atsika ao amin'ny fanjakana Jesosy Kristy dia any an-danitra. Zay ny fanoharany rehetrarehetra ataony eo. Ny fanjakany lanitra ozy izy dia tahaka izao, ny fanjakany lanitra dia tahaka izao. Misy be dabe ny tantarainy eo. Mahatonga anazy tantaran'ireny fanjakany lanitra be dabe ireny dia tiantsika ho fantatsika zany kristiana indrindra fa Jesosy dia miresaka amin'ny fanjakany lanitra. Mba tiako ahita ny fanjakako reo izy zany ny toerana misy ahy rehefa any an-danitra any eo ankavanan'Andriamanitra ray. Zany ny teneniny da nanao vavaka tamin'ny teo anatrehan'ny tompo izy zany any amin'ny Jaona any milazany zany ny toko 10 hatramin'ny 410 any milazany vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianatra. Ka izany no raha mahitintsika niverina matetika eto ny fanahy ary naverina ihany koa zany resaka nofo. Ny antony nahatonga ny Paoly resaka nofo eto dia ny jiosy zany tsy ovakitsika daholo ny toko 7 eo aloha teo izay mitantara ny amin'ny jiosy satria nieritreritra zareo hoe mila atao foraina ny olona vao lasa mandray an Jesosy Kristy. Rehefa mandray an Jesosy dia foraina koa tovy aminay ka zay jiosy aloha ny tena nahatongavan'i Jesosy. Fa teto zany dia ny teny mihitsy Paoly hoe tsy amin'ny nofo ary indrindra tsy amin'ny fitondran-tena ara-nofo ny amin'ny fomba fanao ara-nofo ny fanatonana ny tompo fa tena ara-panahy naveriny foana. Naveriko zany manomboka ny andininy voalohany hoe aminaran'i Jesosy ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay aloha zany rehefa nandray an'i Jesosy ianao nibebaka dia io zay voavela heloka. Zay ilay nivakitsika tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7-30 sy 9:7 tao. Voavela heloka dia tsisy fanameloana intsony eo aminao rehefa amin'ny Kristy Jesosy ianao. Efa mibebaka ianao zany. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahanaina no nahafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Io fanahanaina zany hoe aina le fanahy io. Fandraisantsika teo aloha amin'ny malagasy hoe fanahy ny olona, fanahy ny maha-olona. Zay mahatonga fantatry ny malagasy zany ary ny gasy fandraisana tamin'izany fa ny gasy malagasy tsy hoe velona talohan'ny firenena hafa rehetra na velona taloha amin'ity tenin'Andriamanitra ity fa efa tao aminy fa tonga tamin'ny malagasy koa zany zany hoe fahafantarana fa fanahanaina. Ny fanahy io dia aina zay manafaka anao amin'ny lalàn'ny fahotana ozy sy ny fahafatesana. Na velona aritsika, velona ara-nofo tahaka izao zany ka tsy manana ny fanahy masina io dia ao anatin'ny fahafatesana ihany. Ary zany ny lesona nataon'i Jesosy moa zany hoe tondra ny otantsika maty teo amin'ny hazo fijaliana, tondra ny ota ary nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana izy satria izy mihitsy no ilay fanahanaina. Jesosy Kristy ihany io fanahy io. Izy ihany le teny. Efa nilazaina moa zany fa Jesosy le teny izy ny antony nanorenana zao rehetra zao ny teny Andriamanitra dia ary zao rehetra zao Jesosy ihany io. Mila mino an'izany tsika fa raha mino zany tanteraka dia efa manana an'ilay fahasahiana. Rehefa misalasala ianao dia matahotra. Zany tokoa ve fanahy masina tokoa ve ny atampoko manana an Jesosy tokoa hoe za dia efa manomboka misalasala ianao dia efa matahotra ianao satria mbola tsy nandray tsara na mbola miaina ao anatin'ny fahotana sy ny fahadalana ianao dia lasa ndraindray ary mametsy ny olona. Miresaka fanahy masina io dia mametsy ny olona sy manenjika ny olona miresaka fanahy masina satria tsy ao anatinao ny fanahy masin'Andriamanitra. Tsy ao anatintsika moa zany na tsy ao anatin'ilay olona miainy koa. Le anao eto ny tiako tenena zany hoe amin'ny ankapobeny andraisako izay teny izay. 9 fa izay tsy hain'ny lalàna satria ny nofo no nahalemy azy. Lalàna zany dia napetraka ho an'ny nofo. Fatantsika ny lalàna, ny Torah, ny lalàna nomen'i Mosesy zany dia namehezana ny olona tamin'ny nofo. Anisy ny lalàna ary dia mbola nanday ihany ireo. Mbola niodina tamin'Andriamanitra ihany fa mampalemy ny olona io lalàna io fa manana ny fanahy masina tsika. Zay no hafa toizantsika dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka nendriky ny nofo ota sy amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo. Fa nentin'i Jesosy Kristy zany mila mino zany tsika fa Jesosy tondra ny ota. Zay ny antony hoe tondra ny ota tsika ao anatin'ny fahotana. Tsy afaka miala amin'ny fahotantsika fotsiny amin'izao tsika fa Jesosy no mitondra ny ota dia apetratsika aminy. Izy no
afaka manadio ny rany teo amin'ny afijaliana no anavao sy anafaka atsika tanteraka dia lasa olom-bavao tsika dia verina foana. Rehefa natsapy ianao ny bebaka tanteraka dia atao batisa, ny olon-dehibe no atao batisa efa nyeky. Ny zaza nentina teo amin'i Jesosy, nentiny vavahana fa tsy natao batisa. Raha olona manana fanahy masina hitantsika tsara mihitsy ny ten'Andriamanitra teo rehefa ny bebaka sy voaveleloko dia nandray ny fanahy masina, natao batisa ny fanahy masina. Raha zaza zany atao efa feno fanahy masina, nefa hitantsika tsara ny fahalehibiazan'ny zaza fa mbola ao anatin'ny fahadalàna indray. Misy sasany ary tena miala amin'Andriamanitra mihitsy na vita batisa ary dia tsika hoe mieritreritra amin'izany hoe tena hoe nandray fanahy masina tokoa. Fanahy masina petraka ao amin'ny zaza fa enao rehefa lehibe iny no tena mandray ny fanahy masina. Andray hery ianao efa vita batisa sy voavela heloka. Ka zay zany no sady mandroso amin'ny fampianarana ihany tsika ny amin'ny sitrapon'ny tompony zany atao hoe fahamarinana. Misy fahamarinana zany mila lazaina foana. Ny fahamasinana dia ny fitondratena araka ny teny eto hoe miala amin'ny endriky ny nofo fa mandeha araka ny fanahy. Andiny faefatra, mba hatanteraka ozy izy ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny tenin'ny lazain'ny Paoly moa zany araka ny teny teo sitrapon'Andriamanitra no avy amin'Andriamanitra ny ilazan'ny Paoly. Ngamba ny tsara tenenika eto teny izao satria manjary mety tsy azontsika maninona no lazaina fa sitrapon'Andriamanitra na fanan'Andriamanitra no niteny tamin'ny Paoly sy niteny tamin'ireo apôstôly maro rehefa nisoratana izao teny izao. Vakitsika ny Timoty toko faharoa, Timoty faharoa toko fahatelo. Timoty faharoa toko fahatelo ny andininy fahenina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo ihany. Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo amin'anaran'i Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana. Zay zany dia mazava tsara amintsika fa ny soratra rehetra ozy izy dia nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra nandroatana izao. Ary ny teny izay ambarantsika izay mahatonga antsika mivavaka rehefa mivavaka dia fanahy masina no miteny. Raha manambara ny sitrapon'ny tompo amintsika zany ankehitriny dia mino ako fa ny fanahy masina no miteny. Tsy zany no miteny fa ny fanahy masina no miteny aminao hiverenanao, ahafantaranao ny tena sitrapon'Andriamanitra. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra ozy izy dia mahasoa koa ho fampianarana aloha voalohany indrindra, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso. Mandresy lahatra izy, manitsy izay diso io fanitsiana izay diso io dia mahitsitsy izy io. Raha ao anatin'ny fahadisoana ianao mitenena matetika mitezitra ny olona. Ka izay matetika tsy zakan'ny olona rehefa miteny araka ny fanahy masina ny olona dia mahitsitsy io. Ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Dia averina amintsika foana fa misy fahamarinana izay ambara zany. Arak'ilay teny teo hoe ny fahamarinana raha misy efa nampitsahivana teo koa ny fahamarinana ambara. Mbola ho teny avy eo moa zany fa teny ity sady io anarana Jehovah io izay soratra anatin'ny Baiboly tamin'ny Baiboly malagasy efa nisy nanala moa zany amin'izao fotoana misy hafa mampirisika antsika handray ny baboly vaovao izay tsy misy an'ilay hoe Jehovah. Raha fantatsika tsara fa tsy anaran'Andriamanitra io, tsy hanonona an'io intsony ianao fa raha kristianina ianao mbola manonona zany dia mahagaga ihany hoe fampianarana tahaka ny ahoana sy fahamarinana ohatran'ny ahoana zany nomenantsika kristianina. Ho fitaizana amin'ny fahamarinana ozy izy andininy fafito ambin'ny folo mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ny fantanterahana antsika nanomezana an'io ary tsy nandroandriamanitra arak'ilay teny teo no nandroatana izao teny izao. Tsy tenin'ny olona io zany fa tsy nandroandriamanitra. Fantatsika tsara fa ny namaranana ny amin'ny Baiboly kristianina moa zany dia ny any amin'ny Apokalipsy fa Andriamanitra namen'ny tsindrimandry an'i Jaona ahafahantsika mahafantatra mihitsy inona ny zavatra ho avy. Dia araka ny teny teo fa ho avy izy, efa akaiky ny tompo ary efa ho avy izy. Amin'ny taloha kelin'ilay asan'ny apôstôly teo ary moa zany toko
voalohany teo iny. Tsy vakitsika ilay izy fa rasy vakiko ihany ahafahantsika mandinika hoe ahoana moa izany no tenin'ny zavatra niseho kely. Mahatonga an'ilay efa ho avy Jesosy. Niaraka tamin'ny mpianana Jesosy rehefa avy nitsangana tamin'ny Malta 7 alina niseho tamin'ny mpianatra. Ny mpianatra ireo tena nijoro vavolombelona mihitsy fa nahitan'i Jesosy Kristy na eo fahagagana nasehony tena hoe fa ino moa teo tena nahita mihitsy. Vakiko ihany ilay izy satria mety ho lava kely ny fotoana fa tsara vakiana ho fantatsika hoe inona marina ny tena ten'Andriamanitra. Hoy izy amin'ny Luka zany no nanoratra eto zany ho an'ny Teofily andiny voalohany toko voalohany andiny voalohany hoe ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako amin'izay nataon'i Jesosy sy ny nampianariny hatramin'ny andro nampiakarana azy. Rehefa nodidiany tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay nofidiny. Hitantsika efa miresaka fanahy masina foana eto. Sady niseho koa tamin'ny famantarana maro taorian'ny Jaliny fa velona izy. Ka niseho tamin'ny 7 andro izy ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ny Jesosy nilaza ny fanjakan'Andriamanitra izy. Tsy ny fanjakana aty amin'izao tontolo izao no nambaran'i Jesosy Kristy fa fanjakan'Andriamanitra, izay foana nambarany. Ary raha niara-niangona teo amin'ny Jesosy, dia namepetra azy tsy hiala an'i Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany iray izay efa harenareo tamiko hoy izy. Fa Jaona nanao batisana tamin'ny rano, fa nareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Ny fahenina koa izay tafangana teo dia nanontany azy hoe tompoko, amin'izao va no mampidinao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa hoy kosa izy taminy, tsy anareo no alala ny andro na ny fotoana izay efa notendreny iray ny amin'ny fahefany ihany. Dia izay izy vao miteny fa azo hery anareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Izay zany mazava amintsika tsara mihitsy. Fa na ny mpianatra ary dia mbola tratran'ilay fakapanahy ihany sao hoe zany no raisin'i Jesosy amin'izay ilay fahefana mahagaga mihitsy izy. Teo izy efa niaraka tamintsika 3 taona tsy niraisiny ilay fahefana. Zao ndray zany nitsangana tamin'ny maty na ny fahagagana dia ho raisiny amin'izay indray ilay fahefana. Fa mbola nitenen'i Jesosy tsy amin'izao izy. Fa tsika kosa mampafantatra ankehitriny 2 taona teo aoriana fa efa akaiky ny tompo. Efa akaiky Jesosy ny fiverenany amin'ny zavatra naseho hitantsika ankehitriny. Zany no antony hifampahirizantsika. Hitahirin'ny solika araka ny fiteny foana mba tsy isika izao no lavina ka tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay nitenen'i Jesosy teo. Dia io zany ny voakely moa za tamin'io fa hiverina kely amin'ilay Romana toko vavazitsika. Ny 14 no raisitsika teo mba tanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Raha hitantsika ho eto dia tsisy resaka afa-tsy fanahy ary ny fanohitra amin'izany dia ny nofo. Voakitsika rehefa kelikely eo ngamba raha misy fotoana ny amin'ny Galatiana toko 5 eo fantatsika tsara ny amin'ny hoe vokatry ny nofo sy ny vokatry ny fanahy. Fa izay no resahan'ny Paoly eto no mitantara an'izany hoe tandremo fa ny fanahy sy ny nofo ry Petera no nilaza fa ahazo hery ny Luka no mitantara eto zany hoe ahazo hery nareo Jesosy no miteny amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. 15 fa izay araky ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araky ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Dia izay ilay izy tena mazava mihitsy izany teny izany ataoko hoe indray tsy mila zavaina intsony. Raha araky ny nofo ianao dia mihevitra ny zavatry ny nofo. Zavatra araky ny nofo na hiverina fa kristianina zao ary io zany efa mbara foana. Indray fitratran'izay fakapanaly izy tsisy maharatsy azy foana hoe mianatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa raha mandeha araky ny nofo ianao na vita fianarana dia nahazo diplôma be dia iny ianao fa andeha araky ny nofo hitantana ny vahoakan'Andriamanitra dia mandeha araky ny nofo izay ianao. Fa izay araky ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy.
mila ny fanahy masina. Fanahy masina ihany no tena ampafantatra ny marina. Zay mahatonga an'ilay teny teo be da be ny fahamarinana izay takonana eo amin'ny fiainana kristiana satria mandeha araka ny nofony amin'ny fahalalana ny olona dia manao teny français moa zany hoe démonstration amin'ny fahalalana ka afenina satria na ny tenan'ilay olona mitory ary na mitarika ary mandeha araka ny nofo fandraisana tao aloha mampirisika aty koa hoe iza no mpiandry tsara. Misy mpiandry lohateny tamin'izany misy olona izay atao hoe mpiandry fa tsy tsara, misy koa natao hoe olona tsara fa tsy mpiandry. Fa mila mandeha araka ny fanahytsika. Zay zany ny fanahy io katsahana. Raha kristiantsika dia izay no katsahantsika andro aman'alina, aiza ny fanahy masina mitoery amiko, manjaka amiko. Zay ny vavaka ataontsika foana. Andiny fahenina, fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana. Nampinana ao anaty fonosana moa zany eto aminay teo sady tsy fiadanana. Tena mazava zany hoe fihevitry ny nofo fahafatesana. Fahafatesana zany ao anatin'ny fahafatesana zany midika zany fahafatesana tenen'ny ten'Andriamanitra dia ny fanarahana ny satana ny devoly. Ny mamona ozy izy. Io zany resana foana ny nofo io, ny zavatra resaka vola, ny fiainana ety amin'izao tontolo izao, ny endrika ety ivelany, ny bika aman'endrika, ny tsaratsara koa, ny mendrimendrika koa, zany no karakaraina, zany natao hoe nofo. Voafandrika amin'ny ara-nofo ianao, miendrika ivelany amin'ny atao ety ivelany ety na ny bika aman'endrika araka ny teneniko teo, ny fitafiana na ny fananana ivelany. Fa fahafatesana zany. Fa ny fihevitry ny nofo izy dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana satria fandrafinan'Andriamanitra andiny fafito satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo. Zay tena mampatahotra mihitsy raha vao tsy mihevitra araka ny fanahytsika zany dia mandaka an'Andriamanitra na dia atao hoe fananaraka an'Andriamanitra ary ay tena fandrafinan'Andriamanitra mihitsy ny fiheverana amin'ny nofo io. Fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory zany. Io tena mazava mihitsy zany ny nofo io tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra sady tsy hainy akory zany. Ohatra manintsitsy hoa io rehefa tenenina rehefa miteny amin'ny olona hoe tsy araka an'Andriamanitra. Vao jerenao zany le olona hoe ny amin'ny fitafiny. Le fitafin'le olona hitanao mihitsy fa tsy miendrika an'Andriamanitra, tsy ao aminazy akory zany. Dia ozy le olona hoe nareo koa dia mitsara foana, manina dia mitsaratsara olona foana. Tsy ny ety ivelany tena zava-dehibe fa ny ao anaty ny fahatsarana sy ny fofa. Tsy hainy fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy. Raha ny nofo no entinao dia tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra ianao. Tenenina zany ity misy zavatra fantatry ny olona rehetra fa io fomba fitafy, fomba fiainanao io dia fanaon'ny olona eny amin'izao tontolo izao, ny olona ao anatin'ny fijangajangana, ny falitona, ny alatra. Fanaony ety amin'izao tontolo izao, amin'ny endrika amin'izao fotoana izao dia efa fantatra mihitsy fa misy fiaingo. Efa hita mihitsy hoe raha vao manao an'izao ny fiaingon'izareo dia ekipan'izareo rehetra iny mpiaraka amin'izareo ohatr'izao. Dia ianao koa zany mirotsaka ao anatin'izay satria mandeha araka ny nofo ianao. Fa raha ao anatin'ny fanahy ianao tsy mandeha mitovy amin'izao tontolo izao, faninana amin'izao tontolo izao hoe izao ny fanaony dia za koa mba ho tovy amin'izany, za koa zanak'Andriamanitra ka tsy maintsy ohatran'izay. Tsy izay le hery men'ny tompo anao fa hery hitorianao ny filazantsara, ny fahamasinana sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Zany ny hery men'i Jesosy mitoriany filazantsara ny olona rehetra. Fa tsy hoe nahazo hery dia lasa natanjaka be dia lasa nalaza be. Tena hafa mihitsy ny hery men'Andriamanitra ovakitsika any angamba ny Galatiana io avy eo ahafahantsika mifehy an'izay fanahy anankiroa zay. Andiny fahavalo. Teneniny teo moa zany sady tsy hainy akory zany, tena mampieritreritra ny fomba fitenin'ny Paoly azy. Tena tsy hainy akory le fiainana ao amin'Andriamanitra eo. Satria mandeha araka ny nofo izy, fihevitry ny nofo nandehanana. Andiny fahavalo ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia zany na dia efa kristianina miaraka ao anatin'ny fanompoana kristianinao ihany, miara-dia amin'ny fiangonanao ihany, miazakazaka ao ihany amin'ny fiaraha-mivavaka rehetrarehetra. Fa raha mandeha araka ny nofo ianao dia tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao zany mieritreritra hoe sitrapon'Andriamanitra ity ohatran'izao fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany ataonao zany, ataontsika moa zany miteny an'izay foana satria
tsika rehetra tafiditra ao anatin'izany hoe mandeha araky ny nofo. Zay zao dia tratran'izany mihitsy teo aloha efa nandray an'ny tompo mbola tanora tany amin'ny fafito ambin'ny 10 taona vary amin'ny 10 taona zany nandray an'i Jesosy. Dia mahita tena mino ary nahita fahagagana mihitsy fitahiana sy fahasoavana nataon'ny tompo amin'ny fiainana zany, fa ny fiainana dia ao anatin'ny fanotona ihany, fijangajangana, ny filana rehetrarehetra, ny fandehanana ny amin'ny balina, ny fomba ratsy. Tangambany tsy ho tenenina amintsika intsony fa dia raha misy mahita dia mahafantatra tsara hoe za zao raha araka ny mateo anatin'ny fijoroam-bavim-belona tao angambany isaka ny gropy alehako ka misy zavatra ataoko zany dia meny olona solona anarana, tsy haiko hoe maninona ny meny olona solona anarana, karazana anarana rehetra zao apetraky ny olona foana, fa misy endrika na misy zavatra bika manendrika izay mitovitovy amin'izay tiany zareo hanonana anao dia ohatran'izao indray nataonay anaranao, ohatran'izao indray ianao. Dia arakaraka ny fanenamiko eny an-dalana eny ilay olona teo aoriana, dia arakaraka ny solona anarana nomeny iny nahafantarako hoe tamin'izao daty izao no niarahako tamin'ireny olona ireny tamin'izao gropy ohatran'izao ireny satria izao ny antsony anahy. Fa rehefa amin'Andriamanitra ianao dia ho hitantsika eo mahagaga mihitsy hoe tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra intsony. Teneniny olo zany lasa zanak'Andriamanitra zay ianao zany. 5 fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Resaka fanahy foana hoa izy io. Raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo, raha mitoetra an'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha tsy ny fanahin'Andriamanitra zany no mitoetra ao anatintsika dia ao amin'ny nofo tsika fa tsy ao amin'ny fanahy. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Io ilay azo hery ianareo fanahin'i Jesosy. Jesosy nanome fanahy, irahako izy ny fanahy masina ho ao aminareo, hialoha lalana, ny mpananatra, ny mpampianatra. Fa ny teny an'izany Jesosy, io ilay fanahin'i Kristy ao anatintsika izy ary tokony hananantsika. Fa raha tsy manana ny fanahy io tsika dia tsy hahan'i Jesosy tsika. Zay zany dia hamafisina foana fa io fanahy masina io no anisany koa mahan'i Jesosy Kristy na tsy hantsika an'i Jesosy atsika. Amin'ny voalohantsika mibebaka mandray an'i Jesosy, mino, ny olona rehetra mino mandray an'i Jesosy, fa araka ny teny hoe na ny devoly ary mino, Satana mino fa misy Jesosy fa tsy manaraka izy na tsy manaky ny sitrapon'Andriamanitra. Dia averina foana fa betsaka ny croyant fa tsy pratiquant, mitovy amin'ny devoly sy ny Satana izay mino fa tsy mampiatra ny tenin'Andriamanitra. Dia izay zany hoe fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Tena mampatahotra zany. Rehefa tsy manana fanahin'i Jesosy ianao zany, Kristy dia tsy hanazy. Na miteny antsika kristianina, izay kristianina mivavaka manara-dian'i Kristy, haitsika tsy azy akory. Dia zany anisan'ny mampatahotra ihany koa. Ny tena tiany lazaina eto araka ny teny hoe betsaka ny voantso fa vitsy no tafiditra. Betsaka ny natsoina ozy izy fa vitsy ny tena tafiditra. Atsoina daholo ihany tsika mandray ihany fa tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fantatsika tsara foana fa ny firijina 5 dia adala tsy nahy nitahiry solika, ny 5 izay nahy nitahiry solika izay no tafiditra. Izany hoe raha misy 10 tonga eo ny atsasany tsy tafiditra, ka izay no mampiatrehitra, mampatahotra mba ho isany ao amin'ny fanahintsika Kristy dia azy tsika. 10 fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Zay fanahy io, fanahy fahamarinana. Noho ny fahamarinana dia fanahinao, fanahin'i Kristy mitoetra ao anatinao. Ilay nofinao io zany tsy intsony ny velona ao aminao fa Jesosy araka ny teny teo izy ny ao anatinao dia manana an'ilay fahefana ianao, manana an'ilay hery. Dia nomeny hery ianao amin'ilay fanahy izay nitonontsika tery am-boalohany tery. 9:1. Ary raha ny fanahin'izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, ny fanahin'izay nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo. Vao avy nankalaza ny fitanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty moa zany ny kristianina maro. Fa raha ny tena marina dia tokony ho hitsangana, ankalazaina ao anatinao foana Jesosy
tsy miandry ny fotoana pasika ianao vao ankalaza ny fahafahafatsa fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty. Fa isan'andro dia velona ao anatinao Jesosy. Maty ianao no miota dia velona ao anatinao izy mitsangana amin'ny fahamarinana. Dia fiainana kosa ozy izy ny fanahy noho ny fahamarinana. Manana fahamarinana ianao, betsaka amin'ny fahamarinana efa nolazaina teo fa mampatsahivy ny tompo. Dia indray ianao mihitsy rehefa manana fanahy-masina dia araka ny teny teo tonga ny tsindrimandrin'Andriamanitra miteny aminao amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny fahitana, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra koa, amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra koa. 1:20. Ary raha ny fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny. Rehefa maty ianao zany dia ny fanahin'Andriamanitra ihany no hamelona anao amin'ny fanahiny Jesosy Kristy fanahy. Rehefa tena dinihana mihitsy zany ny fiainan'ny kristianina, rehefa tena nanotena amin'ny Jesosy ianao dia fanahy, resaka fanahy foana fa tsy resaka hoe nofontsony. Tsisy resaka nofontsony eo, fahalalana, vahaizana, harena, fa tsara tarehy, fa tsara ambika, fa fanahy. Tsy resaka fanahy ihany zany resahana io. Zay ilay mahazo hery ianao tsy menatra intsony ianao amin'ny resaka momba ny fanahy io, tsy matahotra ianao fa fanahy io tsy midika akory hoe andeha hiady aman'olona amin'ny fanahy ianao fa manana hery ianao, manana fahefana mandeha amin'ny mpanendretena araka ny fandraisantsika teo any, fa manana fahasahiana ianao hitoron'ny Jesosy Kristy dia amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izay nanangana an'i Kristy Jesosy izy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ilay fanahy masina zany, ilay fanahy mitoetra ao anatintsika. Dia arak'izay hoe rehefa mitoetra ao anatintsika, izay no angatahana foana mba hitoetra ao anatintsika ny fanahy. Aza mandeha araka ny nofo, aza mandeha araka ny herin'ny tena, fa mangatao foana ny fanahy masina hitoetra ao anatintsika. Araka ny teny teo rehefa tena zanak'Andriamanitra tena tempolon'ny fanahy masina. Zany hoe tsy ataonao tsinontsina raha tempolon'ny fanahy masina no hitetinao any amin'ny fomba ratsy, amin'ny toerana ratsy, izay mahatonga anao lasa mitandrina. Na ny zavatra atao rehetra ary ny zavatra hohanina, ny zavatra atao ny alehanao ny tongotrao sy ny alehan'ny tenanao, ianao tempolon'ny fanahy masina nefa mandeha any amin'ny tsy aleha rehetrarehetra any, azagaga ianao na fa tsy mijanona ao aminao intsony ny fanahy masina. Ianao mieritreritra hoe mbola ao aminao foana izy fa tsy ao intsony izy. Tsy mijanona aminao intsony izy fa mitsaitsaika izy dia miala tao. 12. Ary amin'izany rahalahy dia mipitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo. Fa nazavaina teo angamba tsy haveriko intsony arak'ilay teny izay tsy handeha amin'ny lalan'ny nofo tsika, handeha amin'izay alehan'izao tontolo izao, tsy amin'ny nofo izy velona araka ny nofo, fa raha 13 velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Izay ilay mibebaka velona amin'ny tompo mifono eo anatrin'Andriamanitra. Tsy isan'andro, tsy hibebaka foana ianao fa rehefa tena nindray an'i Jesosy ianao ka feno fanahy masina dia olom-baovao ianao, lasa ozy izy ny zavatra teo aloha, dia lasa vaovao indray ianao zany miaraka amin'ny tompo. Fa raha ny fanahy no amononareo ny asan'ny tena dia ho velona anareo. Tena ataoko ngamba fa tokony hazava amintsika mihitsy hoe io fanahy io, miantso ny fanahy masina ianao, fanahy anesoranao ny herin'ny vatana, ny herin'ny nofo, ny amin'ny tena ozy izy. Amin'ny tena antsika ity dia tena feno mihitsy ny zavatra takiny izy io amin'ny fakapana isan-karazany, fa mila mivavaka isika, miarita toro ozy izy mibavà mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy. Fa raha ny fanahy no amoronareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Atsoina fanahy ihany no amonona ny asan'ny tena. Tsy amin'ny herinao io, tsy amin'ny fahalalanao io, fa amin'ny fanahy no amonona ny asan'ny tena. Izay ianao vao velona araka ny fanahy. 17. Fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Eto zany rehefa miteny zay zanak'Andriamanitra, zahako dia zanak'Andriamanitra, dia apetraka foana mirehareha koa nareo. Fa nareo hoe zany ny zanak'Andriamanitra, zay zany tsy mba zanak'Andriamanitra, zanan'Andriamanitra zany zavatra naharana izao tontolo izao zany, dia ny zanany rehetrarehetra, ny olombelona rehetrarehetra dia zanak'Andriamanitra daholo. Fa mazava eto ny tenin'ny Paoly eto hoe fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Raha tsy tarihin'ny fanan'Andriamanitra isika dia tsy zanak'Andriamanitra mihitsy.
Ary tenenina foana zay raha tsy manana ny fanan'Andriamanitra mihitsy dia tsy mahasaha mihitsy ary ny olona. Antanio ny olona. Ny olona tsirairay antanio zay zanak'Andriamanitra avy eo fa raha misalasala izy tsy ao aminy fanan'Andriamanitra. Misy sasany mamaly fotsiny hoe za koa zanak'Andriamanitra mipasahiana fa raha nofo koa ny tenenanao an'izany dia ohatran'ilay teo ihany koa. Fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ihany no zanak'Andriamanitra 5:10 fa tsy nandray fanapahantevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo. Zay zany fa hoe ahazo hery, zay ny lohateniny raisitsika androany, ahazo hery ianareo amin'ny andraisinareo ny fanahy masina. Dia tsy fanapahantevozana io. Le fanandevozana io tsy handeha amin'ny fanandevozana zao tontolo zao tsony amin'ny fomba fanao zao tontolo zao. Tika fanandevozana io tika zany hoe zay zany dia tsy asa tsony, tsy ho ampiasain'ny olona tsony dia tsy resaka andevo amin'ny vatana sy nofo io, fa fanandevozan'ny Satana ny devoly amin'izao tontolo zao. Fantatsika tsara fa na Jesosy tadiavin'ny Satana mihitsy rehefa netiny avy nifady hanina hoe mieko anao zao rehetra zao. Zay le fanandevozana. Dia tsy amin'ny tahotra, tsy mana-tahotra tsony ianao. Zay le mahana fahasahiana, mena fahefana ianao handroaka ny asan'ny maizina. Samy joro ianao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta nandroanao ny asan'ny devoly. Inona fikasahan'ny Satana ny amin'ny fiainanao, ny amin'ny nofo, ny amin'ny vatana, ny amin'ny fiainanao, ny amin'ny fanarahana amin'ny tompony amin'ny asa fanompoana, dia mahasahy ianao mijoro mandroaka ny asan'ny devoly, ny asan'ny maizina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny devoly fampianarana kely ao anaty fonosana, ny devoly na tamin'ny andron'i Jesosy tsy nyvonoiny fa nyroahany io devoly io dia roahany any amin'ny farihy mirehetra afo. Any no mahamay azy ary izy any. Zay rehefa tonga any amin'ny afobe any ny olona, betsaka nefa nijory vavombelona amin'izany sy nahita izany dia tena afo mandoro any. Ka zay zany hoe mahasatsika manonona fa zanak'Andriamanitra rehefa tariny ny fanan'Andriamanitra 5:10 fa tsy nandray ny fanapahantevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Abaray eo. Dia mahasahy ianao zany miteny hoe Abaray eo. Tena hoe miteny an'Andriamanitra, mahasamy mitony ianao tena hoe zanak'Andriamanitra satria efa fanahin'i Jesosy Kristy ny aminao ny ara-natsangana. Io zany avery kely ihany koa arak'ilay teny teo. Fa eto rehefa ny tompo no miteny dia tsisy miteny mihitsy eo. Fampianaran'i Jesosy rehefa nampianatra ny vavaka nampianaran'ny tompo izy tsy niteny mihitsy hoe Jehovah any an-danitra, fa rainay izay any an-danitra miona amin'ny ray any amin'ny efitranonao mandingina. Dia eto koa mahasahy miantso fa rehefa tonga aminao ny fanan'Andriamanitra Abaray, tsy miteny hoe Jehova. Averina foana zany fahamarinana zany tiana ho fantatsika tsara mihitsy fa raha mazava amintsika ny tenin'Andriamanitra dia fantatsika izany fahamarinana zany, miala amin'izany tsika fa tsy anaran'Andriamanitra zany. Rehefa Jesosy na fanamasina no miteny tsy mbola nanomina an'izany mihitsy izy mahagaga hoe na inona napetrahana tao amin'ny Baiboly tao zany anaran'izany. Fa izy ray Abaray ny teneniny eto. 9:40 ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika. Fa aminao zany ny fanahy masina mitoetra anatintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fa nazavaina teo fa marana tranako azy satria mandroso ny fotoana. 7:70 ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manambonilahitra aminy koa. Zay zany rehefa manana fanahintsika dia mahasahy miaritra miaraka amin'i Jesosy hitory ny filazantsara dia andray le fanasatim-boninahitra ozy izay maharitra hatramin'ny farany ozy izy novonjena dia men'ilay satim-boninahitra. Ny satim-boninahitra dia le toerana efa omanin'ny tompo antsika eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia any an-danitra. Dia zay no amaranantsika ny Romanina 9:9 iny fa amezantsika ny tenin'Andriamanitra androany fampahirezana dia ovakiko ny Galatiana 5:10 manomboka hatramin'ny 9:17 ny vakiko
ny 140, nareo tonga dia 140 vakiana hatramin'ny pa-20 vakiana aminaran'i Jesosy. Fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazahoanareo manao izay zavatra tianareo, fa raha tariany fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, falitoana, fijejejona, fanompo-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilay, fiafinafonana, fifampandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany, izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany, fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faneriany sy ny filany tamin'ny hazo-fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy, aoka isika tsy anindra tena, andrany tena foana, fa ifampiaiky ka ifampiaika sy ifampialina. Zay zany no amaranantsika ny teny, ary sika vakiana tsara ilay izy, ahafantarantsika fa raha mandeha araka ny fanahintsika, araka ny Romanina teo ihany dia averina aty amin'ny Galatiana aty mazava tena voafehany mihitsy ilay izy zany. Mila mieritreritra isika amin'izany hoe fahazahoana ny fanahy zany rehefa tena mandray an'i Jesosy tsika araka ny teny teo aloha, mibebaka sy vita batisa, vao vela hetrika dia nomeny fanahy masina, ary ny fanahy masina sisa dia ahazo hery ianareo amin'ny ahazahoantsika izany. Ka dia mampahery antsika tompoko androso hitady ny fanahy masina, androso angataka ny fanahy masina ao amin'ny fiainantsika, amin'ny fiaina kristianina, fa izany any no fampandrosoana ny fiainantsika amin'ny maha-kristianina antsika sy hitehirizantsika ny tenantsika ambara-pahatonga an'i Jesosy na ahitantsika ny voninahiny any amin'ny fanjakany. Ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany dia hivavaka isika hametrahantsika ny fotoana rehetra. Eny ny Tompo Andriamanitra rainay amin'ny Jesosy Kristy, misaotra satria miteny aminay ianao, misaotra satria manambara ny sitraponao, misaotra fanahy masina mampiteny, misaotra fanahy masina mampianatra. Mily fa ianao manazava izay nandray anao androany, na en'ny fanazavana, na en'ny fampianarana, ianao no miteny dia hiala amin'ny filan'ny nofo, amin'ny fomba sy ny fahazaran-dratsy, ny amin'izao fiainana izao, ny amin'ny ara-nofo ety amin'izao tontolo izao Tompo. Fa handray kosa ny fanahinao masina, ianao ilay fanahy masina hitoetra amin'ny hery fiainam-baovao, ho lasany teo aloha ka fiainam-baovao no hiainanay Jesosy. Dia misaotra mitahiry anay, misaotra mitondra anay araka ny sitraponao, araka ny fanahinao masina. Ka dia mandehana Tompo, mandeha izay araka ny teninao teo, fa ahazo hery dia hitory ny fanjakanao amin'ny olombelona rehetra. Dia misaotra miaraka aminay tehirivo izay, fa tsy mahatahiry ianao Tompo ny Andriamanitra fanahy masina. Dia misaotra miaraka aminay mandrakariva, mivoninahitra kosa ho anao irery ihany hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao no lavaray zavavaka izany. Alleluia, amen. Dia misaotra ny tompontsika tanteraka amin'ny fotoana androany, ka dia manao velomanao amin'ny manaraka indray raha mbola tsy tonga ny tompo moa zany, dia izy no mbola ampiaonantsika eto amin'ny fampairezana, fampianarana izay mbola omeny antsika manomboko izao indray sy amin'ny manaraka. Manao velomanao tompoko amin'ny anaran'i Jesosy, amen.